mianatra eo tongotrao. Faloha rahabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity miarabanao isa-tokantrano izay manaraka ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra ihany koa ary mirary soa indrindra mba hampifaliana, mba hampiadanana, mba hampirarian-tsoa hitondra fanavaozana ara-panahiny ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eto. Azonao atao ihany koa ny mandefa fanontaniana amin'ny hafatra miafina raha ilaina zany mitondra mbavaka ho an'ny tsirairay avy tokoa izay toa nidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka sika ary. Andriamanitra tsara indrindra rainy amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra anao izahay satria avy aminao ny mbola mahavelona anainanay. Misaotra ihany koa ny amin'ny fiahinao sy ny fitantananao zava-dehibe aminay mbola ahafahany mandray an'izany teninao zany anio. Sokafo ny fomam-panahinay mba ho resy lahatra hatrany ka hanana fandeferana, hanana fanetsetena hatrany izay eo ambany fiahinao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe teolojia avy any ambony sa avy etỳ ambany. Fanontaniana mipetraka izany rehefa mamakafaka ny tsaona toko faha-efatra isika. Nanatona an'i Jesosy ilay fahazavany zatolo izao manko ity lehilahy ity saingy nanapa-kevitra izy ny tsy ino raha tsy efa manasitrana ny zanany Jesosy. Azontsika lazaina hoe teolojia avy etỳ ambany ny teolojia an'ity lehilahy ity. Teolojia avy aty ambany dia mametraka fitsipika sy fenitra mba hinonan'Andriamanitra sy ny teniny. Ny hevitra olombelona izay tsy tonga lafatra sy voafetra ary koa mitanila no tonga fahefana faratampony no entin'ny olona mandray ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Izany anefa tena fanjika mampidi-doza eo amin'ny ahafahatakarana ny tenin'Andriamanitra. Ny teolojia avy any ambony kosa dia mamaly amin'ny finoana, dia ny finoanan'Andriamanitra sy ny teniny ambony ny zavatra rehetra. Rehefa ekena ampinoana ny Baiboly dia tonga mpanazava ny tenany. Ny fomba fijery ny soratra masina fa tsy ny fampianaran'ny olona no taridalana ho amin'ny fahatakarana sy ny fanazavana ny soratra masina. Tokony ampileferina sy ampanekena ny tenin'Andriamanitra ny fomba fijerin'ny olombelona fa tsy mifanohitra amin'izany. Tsy maintsy mino an'ireo teny ao amin'ny soratra masina isika raha toa ka mino ny tenin'i Jesosy. Hoy ny Joana 9:1-3 manao hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Raha misalasala amin'ny tenin'Andriamanitra zany sika dia tsy afaka ny toetra ao anatintsika mihitsy ny teniny. Hoy izy ihany koa manao hoe izay mandahy dia tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany satria izao tsy ny teny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy ahy izay holazaiko sy izay hotoriako. Mihoatra noho ny fandrenesana fahalalana tsotra fotsiny ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Midika ho fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra koa zany ary izany ny valiny asetriny ny fandresena ny teny. Hoy izy ihany koa manao hoe raha misy olona tanina ny sitrapony dia hahalalany amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Ary fanehoana fitiavana an'Andriamanitra izany fiainoana sy fanaovana araka ny tenin'Andriamanitra izany. Hoy izy hoe raha misy dia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary aka ho aminy izahay ka honina ho aminy. Ho tanteraka aminao tokoa ny izany honina ao aminao ny tenin'Andriamanitra honina ao aminao Kristy ary ny fitiavany no hanafaka antsika amin'ny fankehitsana rehetra. Amen. Andriamanitra tsara indrindra an-danitra mbola mpisaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Foazy ny fomam-panahinay ary aoka handray ny famarinana avy aminao irery ihany izahay. Tsy salasala na handeha araka ny fihevitra olombelona fa ianao kosa no handrenkena ny fonay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.